Ny toedrara any Toliara faharoa tena mbola mafana amin'izao fotoana izao ary mbola azo lazaina fa mihenjandroany tady satria mbola misy foana izay fivandonana eo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny mponina any an-toerana any. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampindrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny savorovoro izay misy any Toliara any ny ompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Préfet n'Antananarivo hamela ireo syndicat ny mpiasa hilahatra ampilaminana ny mpitandro ny filaminana mandritra ny fanamarihana ny 1er mai na ny fetin'ny asa amin'ity androandroany ity. Tamin'iny andro ny afako mahaliny nilaza ny generaly Ravelonarivo Angelo izay préfet n'Antananarivo fa afaka milahatra ireo syndicat saingy tsy asiana resaka politika. Ny dikany tsy tokony hivoaka ny fitakiana syndikaly ny kabary sy ny sorabaventy ho lanjaina amin'ny fotoana io. Raha tsy izany dia mety hinona fa ho raikitra indray ny fifandonana. Marihina fa fotoana hahafahany mpiasa na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana maneho ny olana sedrainy izy ireo eo amin'ny lafiny fiahina ara-tsosialy eny amin'ny toeram-piasana misy azy ireo avy io fotoana io. Manana andraikitra goavana eo amin'ny fanaovana serasera ny tompona andraikitra tsirairay. Ny filohan'ny repoblika no mametraka ny politika hitondrana ny firenena. Ao anatin'izany dia samy manana ny tandrify azy ny rehetra na ny gouvernemanta na ny eny fotony. Hoy Ramatoa Volamiranto-Dounamara ministry ny serasera sy ny kolotsaina tamin'iny androny eo mahaliny. Amin'ny alalan'ny serasera isika no mampita ny vaovao marina sy voalanjalanja hoy izy. Marihina fa zo fototra ho an'ny rehetra ihany koa ny mampita vaovao ary ao anatin'izany isika no manao ny fanentanana ho an'ny amin'ny fampandrosoana. Andraikitry ny rehetra ny serasera ary samy manana ny adidiny na ny olom-pirenena ny olom-boafidy sy ny tompona andraiki-panjakana rehetra. Izany hoe tokony handray andraikitra mavitrika ary ao anatin'izany isika no miainga sy miroso hatrany ho any amin'ny fampandrosoana. Any Anosy indray tsy manaiky ny fanesorany komina azy ireo eo anoloany radio ireo mpivarotra. Ny lanja sorabaventy ireo mpivarotra manohitra ny fanalan'ny komina azy ireo tsy varotra eo anoloany radio Anosy intsony. Nofitahiny ben'ny tanàna ny Antananarivo izahay hoy izy ireo. Nesoriny izy ireo mialohany fandraisana vahiny ary nampanantenaina fa haverina hivarotra ny zoma lasa teo. Saingy hatramin'izao tsy afaka mivarotra intsony izy ireo. Ka izay no antony nahatonga azy ireo nilanja an'ity sorabaventy ity. Toedrara mafana ao Benesy Toliara faharoa ao. Mitoby ao amin'ny PP Benesy ireo mpitandro ny filaminana izay force mixte avy any Toliara amin'izao fotoana izao. Manoloana ny toedrara misy any an-toerana nandray ny tandrify azy ireo mponina ka tsy nalefa nianatra ny ankizy. Misy ireo nifindramonina mihitsy nitsoaka ny tanàna ihany koa ireo vatan-dehilahy ao Benesy hatramin'ny iny andro ny afako omaly maraina iny. Hatreto tsy mbola fantatra ny tena antondian'ireo mpitandro ny filaminana izay mitoby ao Benesy ireo. Mihorohoro ny mponina ao Benesy sy amin'ireo tanàna manodidina amin'izao fotoana izao raha ny fampitambavao avy any an-toerana trany. Hatramin'iny andro ny omaly iny mandraky ny androany dia mbola nandositra any anaty ala ireo vatan-dehilahy ao an-tanàna sy ireo izay mpomba ny bazy Toliara ary mihidy ny ankamaroany trano
ao Benesy toliara faharoa ao amin'izao fotoana izao. Mikatona ihany koa ireo sekoly rehetra amin'ny komina Ankilimaliniky. Misy renim-pianakaviana iray efa miandry andro hoterahana nefa ny vadiny nitsoaka any anaty alany. Mafy ny iainan'ireo mponina any Toliara amin'izao fotoana izao fa dia asa ngambany no mety ho fiovany ity toedrara any an-toerana ity satria nahitana fifandonana mantsy ny teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny mponina tany Benesy tamin'ny iny herinandro lasa iny ka mbola izany ihany no mitohy mandraky teny Androany ity ary mbola tsy nahitam-baholana moa ny fitadiavana marimaritra iraisana ny eo amin'izay mba hisorohana ny fifandonana etsy sy eroa izay satria ireo mponina amin'ireo toerana voalaza ireo dia voalaza mazava tsara fa isany tsy mankasitraka ny hisokafany orinasa Base Toliara ary manositra an'izany hatramin'ny farany ireo mponina ireo ka mety ho izay indrindra no antony nahatonga an'ity disadisa sy fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka tany an-toerana ity. Hita sy tsapa arak'izany fa tena ao am-pon'ireo vahoaka any an-toerana any ny fanoheran'izy ireo an'izay mety ho fisokafany orinasa Base Toliara izay efa nahazo fankatoavana sy nahazo lalana amin'ny fitondram-panjakana izay misy sy mijoro ankehitriny izao. Asa raha hanao ahoana ity tolona ataon'ireo mponina any Toliara ity manoloana an'izay ho fanakanana ny fisokafany orinasa Base Toliara izay. Asa raha hahomby ve sa handamoka ity tetika izay ataon'izy ireo ity. Mihenjandroa arak'izany ny tady eo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny mponina any an-toerana any izay tsy mankasitraka an'izay fisokafany orinasa Base Toliara izay ka lasa mizara roa arak'izany ireo vahoaka any an-toerana any amin'izao fotoana izao. Ao ireo zay momba sy manaiky an'izay ho fisokafany orinasa Base Toliara izay satria antenan'izy ireo fa hitondra asa marobe ho an'ny tanora izay fisokafany orinasa Base Toliara izay. Ao kosa ireo izay tena tsy manaiky hatramin'ny farany ny mety ho fisokafany izay orinasa Base Toliara izay satria mahatsapa ireo sasany fa tena tsy ho mety amin'izy ireo ity fitrandrahana izay hataony orinasa Base Toliara any an-toerana ity ka izay indrindra no mahatonga an'ireo olona sasany izay tena mandamafy amin'izay hoe mety ho fisokafany orinasa Base Toliara izay. Ho arantsika eto ara no mety ho tohiny ity raharaha ity. Asa raha hanao ahoana sy ahoana no hiafarany ireo zay manositra fatratra an'izay ho fisokafany orinasa Base Toliara any an-toerana izay. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.